Ankoatran'ny sehatra maro izay efa iarahan'i Madagasikara miasa amin'ny Maroka dia voninanohana ny sehatra ny Jono sy ny harena anaty rano ihany koa ity firenena ity ho toy ny fivaniana ny mpanjaka marokanina teto amintsika dia nisy ny fionana teo amin'ny minisitry ny harena anaty rano sy ny Jono tamin'ireo delegationina marokanina maro ihany koa no FDB ny vohitra tao aorianan'izay fionana izay. Iara-iasa ary fanakalotra kely ara-teknika amin'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny Jono ny fanjakana marokanina toy ny fitsidiana izay nataon'ny mpanjaka Mohamed VI teto Madagasikara ary fanaovan-tso ny mpiara-miasa izay nitondrosaina tamin'ny volana novambra 2024 nisy ny délégation marokanina notarehiny masevony Maroka miasa sy monina eto amintsika no raisin'ny ministry ny harena anaty rano sy ny Jono Gilbert François Androany teny amin'ny professeur teny Ampandrinomby. Le fionana moa dia tohiny le sonia izay natao momba ny coopération eo Maroc sy Madagasikara izay ataoko hoe tany ampirahalahy ireo anankiroa ireo ary tsy tamin'ity pêche ity ihany moa araky ny tenen'ny son excellence monsieur l'ambassadeur teo fa BDB ny domaine izay fanirisahan ry zareo amin'ity délégation androany ity dia izay atao pêche zany dia nisy efa nisy ny fivorinany araka tamin'ny samyny technicien teo samy expert teo dia androany moa izy no taritra kely satria misy proposition nalefana tany dia ho hita amin'ireo izay vao jerena hoe ahoana ny marimaritra iresana hoe nanomboana azy amin'ity satria BDB moa le domaine ao misy ny domaine pêche maritime eo ny transformation sy ny valorisation eo ihany koa ny aquaculture ny fiompina zany donc zavatra mifanandrify ihany izy koa moa tsy afenina amin'izany fa misy zavatra mba somary mahaliana azy ihany koa ny aty amintsika reo fiompina zangana na fiompina makamba io satria zavatra tsy dia fahitany firy any aminy dia nangataka moa izy hoe mba hijeran'ireo any antoerana ko dia nafinaritra aloha ny fiarahana teo satria fantatsika tsara moa ny tantara nisy teo amin'ny Maroc sy Madagasikara tany aloha tany reny dia izay mbola mafisina koany dia hitohy io fiaraha-miasa io dia ataoko ahitany ankilany sy ny andaliny zany tombotsoa fa indrindrandrindra eo au niveau les communautés zany. Nosorotan'ny masivoan'ny Maroc Mohamed Benjilane fa natao hitiliana ny sehatra iara-miasa ny fivoriana voalohany no totosaina teny amin'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny Jono androany ary fiara-miasa mikendry ny fampiroboroboana ny Jono sy ny fampandrosoana maharitra no totosaina.